Antrony fahasalamana. Miarahaba tompoko, miarahaba zany. Ianao ny filohan'ny avatsa UPM sampana Frantsa. Misy hetsika mikarakarainareo androany mba afaka fitipitininao ve amin'ny mifalia croissance.com. Fa miarahaba ny mpanaraka ny ranom-panampiania misy hetsika karakarain'ny avatsa UPM sampana Frantsa fikamban'ny poety sy mpanoratra malagasy eto miaraka amin'ny INALCO, Institut National des Langues et Civilisations Orientales sampana malagasy izay karakaraina anio zany manomboka tamin'ny maraina teo 7 aprily 2024 eto amin'ny 65 rue des Grands Moulins Paris 13e. Ia mikasika ny tenin-drazana izy io isan-taona dia manao an'io hetsika io izahay mitota amin'ny fiaraha-miasa dia amin'ny fotoan'ity ny hevitra dia ny littérature sy ny fahazazana la littérature malgache et l'enfance. Fitipitiny programme azafady satria mizara roa izy misy maraina misy tolakandro. Maraina dia misy hariva tena mahaliana tokoa. Maraina teo dia nisy velakevitra nataony Andriany Malala momba ny fanabeazana sy ny soratra na ny littérature sy ny fahazazana. Dia avy eo narahana antsa-tononkalo ny ranay tononkalo Rehetraraja, tononkalo Abel Andriany Malala, nataony teo hoe Bob Laby malaza be. Dia misy ihany koa tononkalo nansain'ny mpikambana hafa toa ny Merger, Antrony ary ny Ramlaza nanao karazana chronique kely zany na le karazana seho momba ny haisoratra sy ny hira malagasy, tonoiny teo hira malagasy samihafa zany amin'izany fotoana isan-karazany. Avy eo nisy nikamantatra sy angano devinette izay natolotry ny mpianatra ao amin'ny INALCO sy le nikamantatra zany inona zany satonany ohatra inona zany tsy mena tsy manga inona zany hoe mena manga maitso kanefa dia fotsy avokoa dia meko ray segonda nareo eritreretana mivalina mody fotsy izay no maraina teo. Mbola mitony tolakandro. Toy ilay izy dia eo ambanin'ny maraina teo ambany Fiain'Andriamatoa Malanjona Rakotry Malala dia ny tolakandro eo ambany Fiain'Andriamatoa Abel Andriany Malala ary tena koa dia voalohany avatsa UPM sampana Frantsa mifanampy aminy ihany ary misy velakevitra anankiray ataon'ny Narvelo Rajaonarimana professeur Narvelo Rajaonarimana izay fampianatra professeur émérite eto amin'ny INALCO dia ny voahevitra raisiny dia ny hoe ny haisoratra sy ny lalao ao amin'ny fomba malagasy littérature et jeu dans la tradition malgache. Aorianan'io dia misy famakiana angano sy kilalao malagasy zany ary kilalao teny teny malagasy ary fiofaranantsika amin'ny fanolorana ny boky vaovao sy ny vaovao an'ny soratra ary ny fiarahana amin'ny ala hetaheta. Misaotra indrindra Antrony, mafitabe zany. Misaotra indrindra Ralpha dia misaotra anao indrindra tonga manosina anay eto ary mbola misy fotoana izao tongana izay afaka miaraka mifaly sy mizara teny mbazantsika. Veloma.